Amin'ny fifaina lehibe indray no androsoana totokatranon-tsika ny amin'izao ny soa. Tonga amin'ny fotoantsika izy azahoantsika amoroso indray amin'ny toy ny fampianarana zany a. Larana fa 5 ny laran'ny fampianarantsika indray ny amin'ny teny ity. Mandroso totokatranon-tsika ny ambassadeur-ny soa Aziatia ary manona ny hatsarana amintsika ireo totokatrano irotsika amin'ny fianarana ny tenin'Andriamanitra ary ny lohateny fampianarana moa zany dia hoe tsy misy herina fahefana maresy an'izany Yehosoa zany manerana an'izao tontolo izao. Efa filazana atao sady zany hoe tsisy fahefana hanohitra azy na iza na avy any amiza fa azy ny fahefana amin'ny lanitra sy ny tany izay rehetra ho aminy dia ny fahefana rehetra any amin'ny lanitra lanitra anazy dada iavazany. Ho azy mianaka ny voninahitra mandrakizay ary vavaka tsy ny fampianarana izay rehetra iny amin'izao fotoana izao ary miarahaba antsika rehetra ny ambassadeur-ny Yehosoa Aziatia tonga amin'ny fotoantsika izay azotsika miroso amin'ny tenin'Andriamanitra manona ny hasoavan'ny Yehosoa amintsika tsy avy atatokatrano dia samy hitaina Yehosoa atao zany tsika rehetra zany. Ny fampianarana dia larana faha 5 ary anazava ny tenako mikasika an'ilay hoe tsy misy herina fahefana maharesy an'i Yehosoa manerana an'izao tontolo izao na hoe afaka hanohitra anazy. Tsy misy zany. Ka izay mihitsy no azavaina amintsika izay rehetra nay ny fampianarana hoe zany ve dia tena Yehosoa ny antony misy sary ao azavaina amintsika ny heriny sy ny fahefany dia ampahafantarina antsika rehetra zany. Ity aloha ny lazana amintsika tsy tamaso hoe ity aloha zany dia nahita an'izany ny tany amin'ny vaninandro tany aloha fa tsika moa zany tsisy nahita ny sarina ireo olombelona ny tiako tenenina dia mionona amin'izay zava-misy tsika amin'izay fotoana izay. Fa nefa ny marina ilay tenina dia mionona amin'ny zava-misy satria izao tsy misy mihitsy ny fahefana amin'ity tany ity mahavita manova olona ho lasa tsy mahay manota intsony. Tsisy fahefana mahavita an'izay eto amin'ity taninareo ity. Fa nivavaka ihany nareo hatramin'izay ary nanompo Andriamanitra marobe nareo hatramin'izay. Fa zany nafaka anareo tamin'ny fahotana zany tsy miexista mihitsy zany. Fa tsy maintsy manao ratsy nareo amin'ny maha olombelona nareo. Ary raha misy mezaka ny anao tsara nareo tsy afaka ao mihitsy. Fa izany aloha zany dia efa herin'ny Yehosoa te tsisy manina tsisy mavita satria maninona izy irery ihany no nahavita nafaka anao tamin'ny fahotanao ary nahavitanao tsy manota intsony. Zany ka tena hery zany. Ary zany tsisy mavita zany. Na ny mpanao fagagana raha tsy mahay an'izany na reny mpanao mirakla reny raha tsy afaka manao an'izany satria tsy anana izay fahefana izay. Zava-marina aloha zany. Ary tena zava-marina ary tena zava-misy izay efa holazaina amintsika tsy avy araka an'izany ten'Andriamanitra izany. Ka laotsika aloha hiainga ny mifototra ilay izy aloha hoe aiza moa zany ny fototra fana milaza an'izay sary izay dia andaontsika aloha ilaza hoe izy aloha namorona an'ity zao tontolo izao ity ingaitsika hatrany mihitsy ny tantara zany hoe izy aloha namorona an'ity zao tontolo izao ity dia hamoaka ny tenin'Andriamanitra atsika. Satria aoriana izay tsika vao moaka hoe nisy an'izao dia nisy an'izao dia nisy an'izao ary ny farany moa zany ity resaka manala ny fahotana ity. Satria izany izao no sujet mahery vaika maneran-tany izay tsisy mpanana mihitsy zany fa Yehosoa irery ihany no manana an'izany. Dia izay toriany ambassadeur-n'izay ny rahany dia zao ziady hitantsika zao. Hitantsika amin'ny publicité sy ny karazan'ireny zany. Ka ho jerevantsika aloha zany hoe ny namorona an'izao tontolo izao aloha zany jerevantsika aloha vidiny mba somary jery kely toko izay ndeny maromaro indray tsika aloha raka izy dia ho anareo rehetra rehetra izay nitokatrano ihany koa zany dia miara-mijeritsika. Genesis toko voalohany ny andininy voalohany. Genesis toko voalohany andininy voalohany izay vakitsika amin'ny anaran'ny Yehosoa. Tamin'ny voalohany Iava nahary ny lanitra sy ny tany. Zany izay ny voalohany aloha izay. Izay zany hoe Iava no nanorina ny lanitra sy ny tany. Ao amin'ny andininy fahatelo ary nanao izy hoe misia mazava dia nisy mazava. Ary hitany Iava fa tsara ny mazava. Ary nampisarany Iava ny mazava sy ny maizina. Ary Iava ny andininy fahadimy ary Iava nanao ny mazava hoe andro ary ny maizina ataony hoe alina dia nisy hariva, risy maraina andro voalohany izay.
eo zany izy dia namorona ny lanitra sy ny tany ary namorona ny mazava. Izy moa tompon'ny fahazavana reto hoe dia ny fahazavana namoara. Mazava be zany zany teny zany fa mahery izy satria izy namorona ary tsy mbola misy mihitsiny Andriamanitra samy teny fa izy namorona zao tontolo zao. Mbola tsisy mihitsy zany. Fa rehefa misy eo no teneniny. Satria ataon'io Andriamanitra marina tompony teny sahirana zay miteny izay. Ro aventsika vakina. Avenika indray mandeha aloha izy fa nanjavona teo ilay toko izay nidiny rehetrarehetra. Dia jerevantsika eny dia ny Genesis toko voalohany andiny fafito amby roapolo. Eto indray zany dia milaza hoe namorona ny olona izy. Ary avana ary ny olona tahaka ny endriny. Tahaka ny endrik'Andriamanitra ny namorona anazy, lahy sy vavy ny namorona ny azy. Namorona ny olona indray izy zany, namorona anao io Andriamanitra io. Tsy hoe koneny forona ho azy anao fa nisy namorona anao dikan'izay. Indray tsika jery toko izay andiny manaraka indray tsika zany. Atria tsika zany dia mikaroka foana hoe hijery tsika ny amin'ilay hoe nanamboaran'Andriamanitra ny aiza moa zany ny any ambony eny zany aiza moa misy an'iny hoe zao jefatsika eny hoe ny teny matsy hoe tetra ny amin'ny lanitra ambony eny dia izy daholo ny nary anazy Isaia toko 5:20 vaketsika indray aminarany eo soa Isaia 45:18 fa izao nilay izay niava izay nahary ny lanitra izy no Andriamanitra sady namorona ny tany sy navita azy izy no nandamina azy tsy ho tany tsy misy endrika tsy akory no namorona azy fa nataononena izao ny ava ary tsy misy hafa. Namorona ny lanitra eny ambony eny zany dia mbola io dada iava io. Zany hoe zany ny hera sy ny fahefany sady namorona ny tany izy namorona nyzao rehetrarehetra zay rehetrarehetra hitanao sy ny tsy hita maso ihany koa zany dikan'izany anazy dao zany rehetra zany. Ka zany teny rehetra zany dia efa ilazantsika hoe izy no namorona. Ary rehefa avy eo izy rehefa avy namorona kosiny dia nitondra ny zanak'Israely ilay nivoaka avy any Egypta amin'ny tany Kanana ary nandritra ny ranomasina mena teo ambany tongotreny zanak'Israely. Zao ndraiky jerevantsika indray izay tena Andriamanitra izay hoe nandeha tamin'ny tany maina ny zanak'Israely tamin'izy nandeha teo amin'ny ina moa dia teo amin'ny ilay tany izay nandehanany zareo nandeha tamin'ny tany maina izy. Zao jerevantsika indray izay teny izay aloha alefantsika misesy kelikely dia hitantsika amin'izay ny toy ny tantara Exodosy toko 4:20 manoko amin'ny andininy aiza moa zany jerevantsika voalohany eo amin'ny 13 eo angamba ny jerevantsika zany Exodosy 14 manoko amin'ny 13 nuke rahantsika maso hoe namoron'Andriamanitra n'izao tontolo zao zany ny fangaro nanasiran'Andriamanitra ny ranomasina mena zany teo ambany tongotreny zanak'Israely. Zay no jerevantsika amin'nomboka androany indray jerevantsika kely hoe ity indray ny heriny sy ny fahefany. Ao amin'ny 2:20 13 avy hatrany vakitsika 20 ary Mose tamin'ny olona aza matahotra ianareo mijanona fa ho hitanareo ny famonjeny ava zay ataony io anareo anio tapaka raikidraikitra ve arevonaki aloha zay vekidray mandeha ilay teny teo ary io Mose tamin'ny olona satria nomenimenina ny olona zany le hoe misy ny Egyptiana manenjika eo Farao mono andro zareo dia io Mose tamin'ny olona aza matahotra nareo mijanona fa ho hitanareo ny famonjeny ava
zay nataony ho anareo anio. Fa ny Egyptianina zay hitanareo anio de tsy ho hitanareo intsony mandrakizay. Iava hiady ao anareo fa ianareo kosa angina, satria rehefa nivoaka avy any amin'ny tany Egyptianina ny Israela de nenjehany zareo Egyptianina izy ho vonoina am'izay. De eo le olona le menimenina be hoe io ary farao fa tonga nenjika atsika nefa antsika tsy manana fitaovam-piadinana, tsy manana. De ozy Mose hoe aza mataotra fa ataony ava tsy ho hitanareo tsony reo. Zany natao hoe miaraka amin'io Andriamanitra mahery io zany. Dozany hoe tsy hitany maso zany, ho hitanao maso io rehefa kelikely fandraso kely fa ho avy eo tsika. Zany natao hoe Andriamanitra zany aloha. Ary hoy ava tamin'ny Mose, nahoana no mitaraina amiko ianao? Lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso, hoe mandroso foana fa aza matahotra. Ary aingao ny tenao, de injiro ambony ranomasina ny tananao ka sarao ny rano, de andeha amaky eo afovoan'ny ranomasina mandeha ny tany maina ny zanak'Israely. Zay. Fa ino zao anamafy ny fony Egyptianina ka hiditra anenjika azy izy, de ankalazainao no ny ataoko amin'ny Farao sy ny amin'ny miaramila rehetra mba mikalesa sy ny mpitaingina ny soavaliny. De ho fantatry ny Egyptianina fa izao ny ava, rehefa ankalazainao no ny ataoko amin'ny Farao sy ny kalesiny sy ny mpitaingy soavaliny. Alay anjelin'Andriamanitra zay nandeha teo anoloana ny tompony Israely, zany hoe tena nisy anjeliny rana mihitsy ny tia ny alohan'ny Israely teo zany, de nifindra ka nakao aoriany, ary ny andro raona nifindra teo alohany de nijanona tao aoriany. Any hoe le andro raona sy le anjery zany miara-mandeha. Le andro raona zany hoe symbole famantarana ny fisin'Andriamanitra hitany zanak'Israely, fa le anjely miara-midia aminy manaraka ny zanak'Israely foana ny ran'Andriamanitra. Ka tonga teo ny tompony Egyptianina sy ny tompony Israely, dia teo ihany ny raona sy ny fahamaizinana, nefa nampazava ny alina kosa ka de tsy nifanatony izy roa tota nandritry ny alina. 9:20 aza. De nahentsy Mose teo ambony ranomasina rany tanany, ary rivotra mera avy any atsinanana no nampisaviany avany ranomasina mandritry ny alina iny, ka nataony tany maina ny ranomasina ary de voasaraka ny rano. Zany le herin'ilay dada Eva zany, nampiasainy ny rivotra satria izy ny tompony rivotra, izy ny tompony ranomasina, izy ny tompony masoandro, ny zavatra rehetrarehetra amin'ny lanitra ambony sy ny tany rehetrarehetra tia, anazy toetra ny amin'ny lanitra ny lanitra ny ambony any. Dia nandeha teo afovoan'ny ranomasina mandeha ny tany maina ny zanak'Israely, ary ny rano de tonga fefo azy teo amin'ny ankavahany sy teo ankaviany. Zay zany le zavanizy, nisaraka ny ranomasina. Zany ny zavatra nitranga tamin'ny zanak'Israely tamin'ny fotoan'androny. Dozana hoe eza koa moa ninao zany, afaka miteny zany ny vavanao, fa za miteny eza manao zany tso fa tsy mety satria le manafaka amin'ny fahotana ka misy maventy zany. Ohatranao hoe ka le mandraraka mampisaraka ny ranomasina ny tena endrina be mihitsy, zany ny herin'ny dada Iava zany tsisy maventy zany efa tsy izery any. Fa ny hitan'ny masinao manaraka no asehoko anao am'izay. Ary ny farany de zao fanafahana ny fahotana zao. Hoe tsy misy herina fahefana afaka manala ny fahotana zany mihitsy le eto amin'ity tany ity, afa-tsy ho Yahosoa zanany io ihany. Vo avy eo tsika zany. Ny zavatra nitranga faharoa zany hanamafisana amintsika ny herin'ny dada Iava, sy Yahosoa zanany. Satria hoe atao Yahosoa nke ny teneninao e. Ka io Yahosoa io le zanany naterana io. Efa nampianariko antsika io ny zanany malalany, efa nazavaina tamintsika tao anatin'ny fampianarana hoe Yahosoa. Fa aleontsika aloha tantarany dada Iava ny resahana, de ny zava-bitany tao amin'ny Yahosoa ny dikan'izay. Satria ny manao an'izany asa rehetrarehetra zany de lazaiko amintsika fa Yahosoa daholo no manao an'io. Avy amin'ny satria izy natao hoe mpanatanteraka ny baiko ny dada Iava zany. Mpanao ny asa rehetrarehetra izy ary mpaniraka ny eo amin'ny lanitra ny lanitra rehetrarehetra eo izany Yahosoa zany. Mbola zavainantsika any amin'ny fotoan'andro fa mbola tsy androany aloha, ary mety ho androany ihany aloha fa eno tsara fotsiny aloha. Rehefa tamin'ity resaka zanak'Israely ty ihany, rehefa tonga teo amin'ny tany Israela reo Israelianina reo, de ny zavatra nitranga de zao. Namoaka fanambarana io Andriamanitra hoe raha ianareo kosa ny mandika an'ity teniko ty ozy ny tenin dada Iava, tena ho zoniko mihitsy nareo. Levitikos 4:20 vakitsika. Manomboka amin'ny 14:20 vakitsika.
Juska hatrany amin'ny lavitavitra any. Levitika 20:7-20. Tiany tenenin'io dada Iava io tamin'ny zanak'Israely. De jereo fa tena nampiarany mihitsy le izy. De jereo kosa nefa fa rehefa avy eo indray mbola ny didiny ihany no miteny hoe ataovindray ity. Ary zao tontolo zao mihitsy no nididiny. Hitantsika ny tantara. Ary eo ilay tena aminao hoe mba Andriamanitra izy navita nanao an'izao. Zay no teneniko anao. Ny Andriamanitra tomponao ve? Ny Andriamanitra naranao ve? Tsy misy Andriamanitra mahavita afa-tsy izao nambara izao. Zao ilay Andriamanitra naniraka ny Moshe. Ka toromarika eo amin'ny akanareo rehetrarehetra kosany na iza mino an'i Moshe dia mba harao ny tenin'i Moshe. Na iza fivavahana, na iza olombelona, na iza karazan'olona, ka mino ny tenin'i Moshe ianao dia mba harao ny tenin'i Moshe. Ary zao ny tenin'i Moshe mino ny tenin'ny mpaminany Israely ihany. Zay ny teniny zay. Donc avantsika io zay tenin'i Moshe zay dia very eto amin'ity resaka Levitika ity tsika ao amin'ny Deutéronomie 7:20 dia 5:10 juska hatrany amin'ny 19 zany. Ianao ty ngety teny ity. Satria tsika milaza ny hoe iza ny tena Andriamanitra mahery dia ny Andriamanitra Moshe no izy. Satria Moshe ny ao anatin'ny Sefer Torah ny jiosy. Ary ty boky ty moa Sefer Torah fa nadika amin'ny teny gasy izy. Dia zao vakiko aminareo zao. Ozy ny tenin'i Moshe. Deutéronomie 18:15-19. Mpaminany avy eo aminao dia avy amin'ny raha lahinao tahaka no hatsangany avy Andriamanitra ho anao. Izy no henonao. Eto zany Moshe dia niteny mihitsy hoe mpaminany avy eo aminao dia avy amin'ny raha lahinao tahaka. Zareo amin'io any anefitra. Dia ilay lazainy fa rahalahy zany dia zay samisy tao samy eo anefitra ao. Fa tsy hoe olona any France na any Afrika na any Angleterre le tenenina amin'izany fa zareo samy Israely efa ao anatin'ny efitra Sinay ao. Le ao tendrombohitra Sinay. Zareo samy zareo zany satria le mpaminany no mitondra azy dia io mpaminany Israely io zany no mitondra zanak'Israely amin'ny alalan'ny faminaniana zay omen'Andriamanitra azy. Dia io mpaminany io no asen'Andriamanitra hoe enoinareo io mpaminany io satria zany no miteny amin'io mpaminany io. Ka ilay mpaminany zany dia hitondra an'ilay zanak'Israely miala ao amin'io tany tendrombohitra Sinay io mandrapatonga any amin'ny tany Kanana ary dia miaina an'io mpaminany io koa ny Israelianina ao amin'izy ao tany Kanana. Satria mila hoentina ny Israelianina. Ka tsy olo-kafa ny Angleterre any kory ny endrasana hitondra ny Israelianina zay efa ao anatin'io ao anatin'io dezera io, anatin'io ina moa zany? Ina moa tika dezera amin'ny teny gasy? Tany efitra. Ao anatin'io teny efitra io, tany efitra io. Ao anefitra zany. Tsy maintsy ry zareo samy zareo amin'izay zany no mifampiainao. Ary le mpaminan'Andriamanitra no mitondra azy dia mpaminany Israel. Zay ny ilana le mpaminany teo hitondra ny zanak'Israely ho any amin'ny tany Kanana. Planin'Andriamanitra mihitsy hoe mpaminany avy eo aminao dia rahalahinao tahaka. Any reto mpaminany reto zany dia rahalahin'ny Moshe ary mpirahalahin'i Moshe ka ny mpirahalahin'ireo Moshe nge dia ry iza moa le taranak'i Jakoba. Ny taranak'i Jakoba dia ity ry Gada, ry Naftaly, ry Benjamina, ry Joda sy ry masamihafa be dia be ry zareo ny tao taranak'i Abrahama be dia be izy tao. 12 ny taranak'i Abrahama. Hitantsika ry amin'ny bokin'ny Apokalipsy koa zay rehetra hijery an'izay tsika. Reo zany no teo taranak'i Abrahama sy mpirahalahy amin'ny Moshe. Reo izy ireo. Fa tsy koa hoe frantsay na anglisy na komorianina na tsotrotro zay mety tenenao any. Israelianina. Ka raha nareo mijery nyity herin'Andriamanitra hoe tsisy maresy an'io dia niteny Moshe hoe mpaminany avy eo aminao no
avy amin'ny rahalanao tahaka any no atsangany avandriamanitra ho anao, satria ireo nitondra le zanak'Israely ao anefitra hoentiny amin'ny tany Kanana. Donc ataontsika sary kely izy iny. Ka raha fa firenena tokoa moa zany nitondra azy ety andeha hoe io zanak'Israely io zany nitondra azy andeha am'zany hevitra zany. Donge jevatsy kely le ty zany izy ty ataontsika sary a. Io zany zanak'Israely, io izy ty zany, de ty le tendrombohitra Sinay ato zany zareo, ty le tendrombohitra Grande zany tendrombohitra, ty le Israel, ataontsika hoe Israel. Ao anaty desera zareo zany, de ny tany aleny aty alavitra be ty ny tany aleny, ty le tany aleny ty, lavitra de lavitra. Iza zany hitondra n'ity zanak'Israely ty makany, makato am'ty tany Kanana ty, zay Israel am'zao tsika miteny zao fa Kanana izy tam'zany fotoana zany, Kanana, Kanana zany. Iza nitondra azy makao, de tsy maintsy le mpaminany ao ihany nitondra azy makao, fa tsy hoe mpaminany aveny amin'ny toeran-kahafany, satria ity mpaminany ty ataoko mavomavo izy a, io le mpaminany mitondra azy makao. Zay ny tenin'io Andriamanitra io, ty reo dada Iava ty zany, Iava ty a, io Iava io a, de io nanome baiko hoe rahalanao mitondra anao makao amin'ny tany Kanana, ka tsy olo-kafany anananany no endrasany hitondra eo fa ireo Israelianina reo ihany misy mpaminany avy eo a, de izy nitondra azy eo amin'ny tany Kanana io. Fa raha mbola any toeran-kafa no andrasana, zareo nge eo amin'ny desert e, ary ny Israelianina nge raha nivoaka avy any Ekipta, Israelianina mihitsy nginona de io e. Tsy misy arabo niditra tao, na sinoa niditra tao, na frantsay niditra tao, na amerikana niditra tao, na afrikana, fa zareo samy Israeliana ihany tao. Ka le mpaminany resana tam'zany zany araka ny teniny, izy moa araka ny tenin'ny Mose, de mpaminany mpirahalahy aminazy tao any. Ka reo mpirahalahy aminazy eo zany a, de reo taranak'Israely rehetra andao ary jevatsika re bokyny aiza moa, vo te tsy mety hitsary amin'ny bokyny ina moa tsika zany, bokyny Apokalipsy aloha jevatsika aloha tsika tsy akantika. Tsika aka boky hafa tsika, aka boky hafa tsika de eo amin'ny bokyny Apokalipsy toko fa 7 any jerevantsika kely, boky hafa ndray a, mba hijerevantsika ny hoe reto a le mpaminany iny lazain'Andriamanitra tao, le rahalahiny zany, reto avy ary izy ireo a. Nareny isany vao izy tomboka se ao, efatra arivo Apokalipsy 7:4, 7:4, efatra arivo amby efatralina amby ray hetsy no visy tomboka se avy tamin'ny fireneny zanak'Israely rehetra, rehetra zany izy mirahalavy, avy tamin'ny firenena Joda, zay, Robena, Gada, Asera, Naftaly, Manase, Simeona, Levy, Isakara, Zebulona, Josefa, Benjamina, zay. E moa zany ny voalaza teo zany, araka ny teny voalazan'ny soratra masina eto zany, zany hoe ny zanak'Israely 12, rehetra any amin'ny Joda zany dikan'izay. Ka raha am'zany tenin'Andriamanitra zany lazaiko atsika, de mahitsy be mihitsy ny tenin'Andriamanitra fa le zanak'Israely no resana eto, ka isampiralavy zany resana tam'zany, tsy misy idigana firena hafa mihitsy zany tao, fa le mpaminany natsangana zany a, de mazava be am'izay ny sary fa le mpaminany Israelianina io hitantsika io, mpaminany Israelianina no atsangana zany, zany hoe profeta Israel. Profeta Israel zany a, io no nasenenona araka ny tenen'ny dadabe Mose. Ka zay moa zany lazain'ny soratra masina jiosy a, ka de ho antsika rehetra zay manaiky an'i Mose ary tia an'ilay tenin'Andriamanitra nambaran'i Mose, de zay no nambaran'i Mose tamin'ny amin'ny taona -1500, tany amin'ny taona -1500 tany Mose no nanambara zany tao anatin'ny Sefer Torah hoe teny mpaminany Israelianina rery ihany a, zay enona. Tao ary hitandray tsika ary amin'ny Théotoromia 18:15 teo a, de zao, de andininy ao amin'ny andininy 7:20, ao amin'ny andininy 7:20 ndray, 18:18, mpaminany no atsangako azy avy amin'ny rahalahiny. Théotoromia 18:18 a, mpaminany no atsangako azy avy ao amin'ny rahalahiny zany, tahaka anao, ka ataoko ambava ny teniko ary olazainy aminy zay rehetra andediko azy. De hoe le mpaminany zany mitondra ny tenin'Andriamanitra dada Iava am'reto Israelianina reto zany. Ary andiny 7:20,
Ary zay rehetra tsy meno ny teniko zay lazainy amin'ny anarako dia zao ny tsara azy. Zany hoe ireo mpaminany reo zany de miteny direkta amin'ny Israely ihany. Mazava zany fa ilay mpaminany resany eto dia resaka direkta amin'ilay Israeliana ao anefitra. Dia mazava zany fa mpaminany Israeliana io resana io. Fa tsy olo-kafa mihitsy ny hoe mpaminany Anglisy na mpaminany Frantsay na mpaminany Amerikana na mpaminany Sinoa, mpaminany Sinoa, mpaminany Japonais. Fa mpaminany Israeliana ihany ny aloha. Fa raha tsy zany ozy ho tsaraiko ianao. Ka raha misy zany milaza fa hoe manaiky ny tenin'ny dadabe Mose ary tena manaraka ny tenin'ny dadabe Mose fa tena mpaminany izy ary ny ran'Andriamanitra, dia io tenin'ny Mose io satria izy moa tena ny ran'Andriamanitra mihitsy satria zay ny voalaza teo hoe zay nandrahako anazy io nge. 20. Mpaminany no trangako azy avy amin'ny rahalahy tahaka anao, ka ataoko ambava ny teniko ary ho lazainy aminy zay rehetra andidiko azy. Voahiraka izy zany ilaza ny tenin'ny Mose. Ka ho anareo zany zay ahita ny heriny zao Andriamanitra ny Mose zao fa zay ny Andriamanitra ny zay alia ary Andriamanitra Hosoa ihany koa zany. Dia lazaiko anareo fa ny tenin'ny Mose dia zao hoe mpaminany Israeliana ihany ianona. Zay ihany, tsy misy ankoatran'izay. Rehefa te araka amin'ilay Andriamanitra tena mahery ianao, mpaminany Israely ihany ny ianona. Dia zay nambaran'ny dadabe Mose ho any zay manaiky ny tenin'ny Mose. Fa rehefa tsy manaiky ny tenin'ny Mose ianao, aza manaraka an'izany fa tsy olona zany. Fa saingy zao ny tena misy ny forsa dia io Andriamanitra Mose io. Io ilay natsoko taminareo ny anarany hoe Yahova. Ary afaka amin'ny fahotana zay niaraka taminy. Zay. Dao indray atsika hijery ilay tenin'Andriamanitra teo araka ny voalaza ao amin'ny boky Levitikos 20 teo hoe ty ary ilay niatra tamin'ny zanak'Israely eo amin'ny 4:20 ka hatrany amin'ny 9 fa lavidavitra ihany. Tsy hoe 35 zany. Ino nge? Ka raha tsy miheno aho kosa nareo ka tsy mankatoro hoe didididiko ireo Yahova zany io miteny io, ka maivonareo ny didiko ary alan'ny fananareo ny fitsipiko ka tsy ankatoavinareo ny didiko rehetra fa ivadianareo ny fanekeko zaho kosa dia anao zao aminareo. Voalohany, anisy fampitahorana aminareo aho dia aretina maso zanona sy tazo mamay sy manimba ny maso sy mandany ny aina ary afafinareo ny foana ny voan-javatrareo fa ny fahavalonareo nihinana azy. Dia anandrana anareo ny tavako ka ho reso anoloana ny fahavalonareo nareo ary zay mankala anareo no anapaka anareo dia andositra ianareo na dia tsisy manenitsika asa. 20. Ary raha mbola tsy miheno ihany nareo amin'izany rehetra zany dia mbola ampijalinareo impito aho noho ny fahotanareo. Oravako ny reharehan'ny herinareo ka ataoko toy ny vy ny lanitrareo ary toy ny varana ny taninareo ary ny herinareo ho lany foana. Zay. Andao jerevantsika indray hoe 20 eto amin'izay tsika. Dia apititra sabatra aminareo ho valiny ivadianareo ny fanekena ary rehefa tafangana ao an-tanàna ianareo dia anatitra arety mandringana aminareo aho atolotra eo an-tanàny fahavalonareo. Jereo isy fahavalo amely an'zareo amin'izay zany araka volansoatra masina volantsika teo. Oke jerevatsika manaraka hoe tonga hatrany amin'ny mandefa sabatra ao anareo aho. 30 ary ataoko lao ny tany ka ho talanjona amin'izany ny fahavalonareo zay monina eo. 17 amin'izay. Ary ianareo dia ho aheliko any amin'ny jentilisa ary anatsoaka ny sabatra hoenti manenjika anareo ao ary ny taninareo dia ho lao ary ny tanànanareo dia ho lava. Zay ho rava. Zay le zahatra ny ten'Andriamanitra hoe hanatsoaka ny sabatra anenjika anareo. Niatra tamin'ny zanak'Israely ary veo io teny io. Dia dao indray jerevantsika ny tenin'ny mpaminany. Hoe nisy ve le tenin'ny mpaminany le resahany Mose tokoa? Dia nisy ny tenin'le mpaminany. Ary le mpaminany nanao an'io fanambarana io dia Isaia sy Jeremia. Fa reo ny Jeremia mihitsy no jerevantsika. Jeremia toko fa 5 no vakitsika zany. Jeremia toko fa 5 vakitsika manomboka 1 indray ny teny Jeremia mpaminany. Izao ny teny tonga tamin'ny Jeremia ny amin'ny Joda rehetra tamin'ny taona fefatra nanjakan'i Joiakima
zanak Josia mpanjakany Joda dia ny taona voalohany nanjakan'ny Nebokadnezara mpanjakany Babilôna. Dia izao no lazain'i Jeremia mpaminany tamin'ny Joda rehetra sy tamin'ny mponina rehetra tany Jerosalema hoe hatramin'ny taona fahatelo ambin'ny folo nanjakan'ny Josia zanak Amona mpanjakany Joda ka manakany roany dia mandritra ny 13 taona zao no natongavany teny avy tamiko ary nolazaiko taminareo reny dia ny fomarena koa ka nilaza nefa tsy nety ny hainonareo. Ary avana niraka ny mpaminany mpanompony rehetra ho any aminareo. Io zany hoe ny mpaminany dia ny ranonakao Israelina. Dia ny mpaminany Israelianina mihitsy mbola io miteny mihitsy araka le lazaiko teo. Eny ny fomarenako izy ka naniraka nefa tsy nety ny hainonareo nanangila tsofiny iainy hoe samia miala amin'ny lalan-dratsinareo avy ianareo sy amin'ny ratsy fanaonareo ka dia onina any amin'ny tany zay nomeny avanareo sy nrazanareo hatrizay ka ho mandrakizay. Ary aza manaraka andriamanikafa nompo azy sy ankoky eo anatreny ary aza mampatezitra amin'ny asan'ny tananareo. Eto zany dia mazava be fa le zanak'Israely niala avy any Egypta io resana io hoe arao ny teniko ary meno ny tenin'ny mpaminany Israelianina. Dia ireo le niresana satria ny Israelianina tamin'izao fotoana zany tamin'ny taona 1500 ano izy ny tonga tao tany Kanana. Tao izy ny tonga tao dia nanomboka niresaka tamin'ny mpaminany. Dia mpaminany Israelianina no mitondra teny amin'izareo. Izy sam'izareo ihany no fampiteny tao amin'ny alalan'ny mpaminany. Fa tsy olo-kafa mihitsy no niteny taniny. Fa Israelianina hitantsika amin'io Jeremia io. Jeremia iny mpaminany Israelianina. Tsy mpaminany Anglisy zany na mpaminany Amerikana fa mpaminany Israelianina. Jeremia ny anaran'izy eo miteny jiosy zany. Zao vakitsika any le teny. Ary aza manaraka andriamanikafa nompo azy sy ankoky eo anatreny ary aza mampatezitra amin'ny asan'ny tananareo fa andao tonga loza aminareo. Nefa tsy ninao ianareo iava mba hampatezerinareo ahy tamin'ny asan'ny tananareo ahitanareo loza. 15 aza. Koa izao ary ny lazaiko aminareo iava. Noho ny amin'ny tsinonareo ny teniko dia hito amin'izay le loza. Dia indro hampalalako ary ny firenena rehetra avy any avaratra sy Nebokadnezara mpanjakan'ny Babilôna mpanompoko. Hoy iava. Ary hoentiko amena ty tany ty sy ny mponina teto mba amin'irety firenena rehetra manodidina rehetrareto ka aringako tokoa ireo ka ataoko figagana sy zatra mampisitrasitra sady ho rava mandrakizay. Zay le tenin'Andriamanitra. Dia niditra tao Israela tokoa ny fanjakana Babiloniana. Hitantsika tsara nanaovan'ny Babiloniana ny fanjakana Israelianina. Mahay an'izany daholo ny olona limba vaosina fantatra an-tantara fa tena repaka mihitsy ny Israelianina. Tonga hatrany amin'ny andro ny Hitler moa zay namono an'izareo mihitsy Israelianina 6 millions matin'ny Hitler tamin'ny farany. Ary ny farany moa dia idirantsika ny fampianarana manaraka hoe tena ho sahiran'ny Israelianina. Ka ny tiako tenenina aminareo zany tena voaroka ny Israelianina tratra ny sesitany tena niparitaka manerana an'izao tontolo zao mihitsy hoe ho aheloko any amin'ny firenena rehetra mihitsy nareo. Zay dia tena niely manerana an'izao tontolo zao mihitsy ny zanak'Israely. Donc ho aheloko any amin'ny gentilisme zay ny ten'Andriamanitra amin'ilay boky Levitikosy toko 420 teo dia noika avakitsika ny ery amin'ny andiny fa aiza moa izy atao amin'ny amdiny fatelo amby telopolo Levitikosy 26:33 ary ianareo dia aheloko any amin'ny gentilisa ary anatsoka sabatra hoenty manenjika anareo. Tena nahelin'Andriamanitra nakany amin'ny gentilisa izy. Ary dia tonga tany Russie, tonga tany Allemagne, tonga tany France, tonga tany Angleterre, tonga tany Amerika ny paritaka manerana an'izao ny zanak'Israely. Marina zany tantara zany. Ary ny anty histoire géographie nao amin'ny histoire zany ho anareo rehetrarehetra manerana an'izao tontolo zao. Dia hitanareo tsara zany tantara zany fa tena existe nge zany. Misy zany. Ny tantara nanjoandreo Israelianina reo. Misy zany. Ary Israelianina moa dia mahay an'izany tsara mihitsy izy. Ka nefa ndray ny teny eo Andriamanitra io ndray tia ny heriny sy ny fahefana. Satria dia hitanareo mihitsy fa dia niparitaka maneran-tany tokoa ny jiosy dia zao lazainy fa naverin'Andriamanitra izy ary ho averinao amin'ny taniny araka ny soatra masina. Zao raha vakitsika vakina zay teny zay ao amin'ny Jeremia
Jeremia toko fa 1:30 andininy 10. Peliny Israely no anangona azy indray sady hitandrina azy toy ny fitandriny mpiandry ondriny. Avy ireninareo zany ro Israelianareo zay lalàna mantsy zao tontolo zao de ny jentilisa, ary ambeny tahaka ny fiandry ny mpiandry ondro izy, fitandry ny mpiandry ondriny. Lazaiko aminareo fa nisy zany. Zay le force an'izao Andriamanitra triko aminareo zao. Hatrany de zao tontolo zao manaiky ny teniny, ary ny force hatrany de zao tontolo zao manaraka an'io teniny io. Ary zany ny force anay amin'ny Ahosoa. Ny force ato amin'ny Ahosoa sy ny force aty amin'ny dada Yava de zany, tsy mba mandeha amin'iny hoe fagagana toy zao fa zao tontolo zao ny didina. Rera zany fanasitrana zany zatra tsisy dikany zany. De vola nge mahay an'izany dokotera koa nge mahay an'izany kina zany mampiavaka. Fa ny zatra ohatrany tony tsy vita ny manao anazy. Ohatrany hoe mampisaraka ranomasina zany tsy vita zany. Ohatrany hoe mamerina ny olona amin'ny taniny zany nefa nanomboka tany amin'ny taona firy zany reo no nandevozina. Nanomboka tany amin'ny taona firy moa zany? Tany amin'ny taona moins 720 reo nefa nanomboka voaroaka tany amin'ny andron'ny Asiriana. Mandrapatonga tany amin'ny taona 1822 satria tamin'ny taona 1822 vao nivoaka ny didy hoe avereno amin'ny tany ny jiosy. De ny Société des Nations namerina azy na teo SDN. Ary ny Amerikanina mihitsiny ny lohalarana namerina anazy tamin'izany. Niaraka tamin'ny frantsay sy ny anglisy de niara namoaka daholo moa ny firenena rehetra maneran-tany de naterina ny Israelina mihitsiny ny Israeliana tamin'izany fotoana zany naterina tamin'ny sambo, tamin'ny roplanina, tamin'izay fomba nanaterana anazy, naverina tany amin'ny tany ny jiosy rehetrarehetra zany. Tena tanteraka zany le tenin'Andriamanitra. Raha tamin'ny taona 1822 no niverina amin'ny taniny izy, araka io teny io. Ary nanomboka tamin'ny taona moins 700 izy no ny natao amin'ny taniny. De 1800 plus 700 égale 2500 e. 2500 e zany ny jiosy no voaroaka tany amin'ny taniny. Ary afaka 540 taona izy vao niverina eo amin'ny taniny. Voalohany indrindra, na le firenena raha tokony efa levina raha ao anatin'izany fotoana io be zany hoe 540 taona no tsy tao amin'ny taniny intsony izy. Efa tokony efa levina zany firenena zany. Fa tena zany natao herin'io Andriamanitra io hoe mbola averina amin'ny taniny reo, de tena niverina amin'ny taniny mihitsy ny zanak'Israely. Ary tsy nety simba mihitsy ny zany no maha-Israeliana anazy. Tsy hoe lasa nivadika metisy ry zareo fa de zareo samy zareo efoana hatramin'ny farany. Zany ny aterin'Andriamanitra zany 540 taona tsy foana io firenena io. De io izy io naterina ao amin'ny taniny tamin'ny taona 1822 tamin'ny andron'ny David Ben Gurion zay président zareo. Nahazo président tamin'ny taona 1947 angamba izy tadidiko tamin'ny 14 mai 1948 angamba na 47 tadidiko sara izy manodididina teo izy. Zany hoe nisy ohatra masina zany tena tsisy afaka manohitra mihitsy ty teny ny dada Yavato ty. Ary hitantsika am'izay tokoa fa tena niaty io teny hoe ambeny io hitantsika tsara ny Israelianina avy am'izay vao herinandro. Tapabolana angamba zay raha androantsika no miresaka tsy haiko ny daty firy ny androany angamba. 25 avril androany de tamin'ny tapabolana tamin'ny androany angambany. Tamin'ny tapabolana teo no ny tafian'ny Iranianina ny Israelianina. Ary hatrany de hitantsika tamin'ny vaovao maneran-tany zany. De no tanterahan'ireo firenena reo indray fihetsika hoe tsy maintsy miaro ny Israel araka ny teny hoe angoninareo ry jentilisa. Nao nge vetsika vakina le tenin'Andriamanitra Jeremia 31:10 mieno ny teny Yava ianareo jentilisa. Ny Amerikanina, ny Frantsay, ny Anglisy, hatrany amin'ny rehetrarehetra e. Ny Allemagne nitsangana nandray anjara ho amin'ny fiarovana ny Israelianina daholo. Zay le reo le jentilisa. Ary reo koa le namerina azy tao amin'ny taniny, le nisahirana mihitsy. Ary tory ho any amin'ny tany amorontsiraka ny lavitra any hoe ataovy hoe izay nampelon'ny Israely no anangona azy indray. Io izy io. Avereno amin'ny taniny. De hoe toy, zao ny toyny. Sady mitandrina azy toy ny fitandriny mpiandry ondriny. Ambeny misy zany raha vao misy loza mahazo azy. Ka ito koa ny Iranianina fa nandefa bomba tao aminazy 300 mahery teo nisan'ny misila sy bomba amin'ity drone mamono olona ty nandefa tany amin'ny fahatra Israel. Fa niara-niaro daholo ny firenena rehetrarehetra
zay ny nampiely anazy sy nampiahaka anazy milena zao tontolo zao, niara-ny ambina azy daholo de araka ny voalaza moa de araka ny voalaza moa zany dia 99% ny misile ny tifirina tsisy nilatsaka atao amin'ny tany. Mba eritreretinareo zany zay zavatra zay hoe tena 99%, zany hoe presque tsisy nilatsaka atsony zany le misile ny tena marina. Tena ny apetraka eto zany de hoe no tanterahan'ireo firenenareo mihitsy ny fiambenan'ny Israel, de hoe zay namerina azy eo amin'ny taniny ary nanango anazy iverinao amin'ny taniny de adidinareo no miaro an'io. De jereo tanteraka le tenin'Andriamanitra miarana etangetsika rehetrarehetra. Tsy kone zany no namorona zany fa tena io le tenin'Andriamanitra. Niara-niaro an'i Israel zao tontolo zao ary 99% ny misile ny tifirnirany ihany tsisy nitotona tao Israel. Ary tena nampirehare mihitsy ny Israeliana moa zany hoe tena mahery be zay ozy izy, normal zany, tsisy nilatsaka atao aminazy kosa ve tsy mahery dika zay. Fa ny tena nampahery anazy de rety mpiambina anazy manodidina ny Amerikanina, ny Frantsay, ny Alemaina ary ny Anglisy niara niditra antsehatra miaro an'ilay misily itotonao amin'ny tany. Ny président Frantsay tsy mahay an'izany zao, président Frantsay. Président Amerikanina tsy mahay an'izany zao izy. Ny président ny Alemaina, ny chancelier Alemaina tsy mahafantatra an'izany izy zao izy. Ary lay premier ministre Anglisy tsy mahay ny tenin'Andriamanitra io zao izy. Nefa ny tenin'Andriamanitra amin'ny teny nampiarany zareo. Zany lazaiko anareo hoe zany le dadako zany. Zany le ambassadeur ny Aosoa mitorony marina aminao ny raha ny dada Iavasy Aosoa. Iava le zoko, le dadako, ary Aosoa le zoko naniraka anahy. Satria izy zandriny daholo zay miaraka aminy, na za zandriny ary tena zandriny mihitsy. Zany mahatonga na mitory anazy sy mampianatra ny fahafahana miaraka aminy sy ny heriny. Ary raha izay tokoa raha zany ny zavatra nisy tamin'ny herin'ny dada Iava io de averiko aminao zay ny teny fa zao no voalaza soatra masina ny amin'ny fatateran'ny teny rehetrarehetra io zany rehetra zay mitranga rehetrarehetra io de Aosoa daholo no manao an'io. Aosoa daholo zany no manao ny exécution io rehetrarehetra io na ny mampiatra an'ireny teny reny mandefa an'ireny teny reny zay le hoe ny zavatra rehetra de tao aminy daholo ary tao aminazy no nisy ny zavatra rehetra zany. Dao raha vaketsika indray ny teny Aosoa de tsika maraparanana ny teny hoe inona raha ny tena misy amin'ity zavatra ity iza daholo nanao an'izany efa tena marina de noho am'izay ny teny Andriamanitra momba ny amin'ny Aosoa zay jerevantsika. Somary ataoko tsika amin'ny teny frantsay de eo vadiko amin'ny teny gasy zay mampalakalaky anazy zany. Efesianina aloha de 10 no vakitsika. Asa aloha ndasika aloha fa alefatsika tsirairay avy mihitsy izy hoe tao amin'ny Aosoa daholo ny zavatra rehetra noho ny kirena. Ao amin'ny Kolosiana toko voalohany andininy 5:10 vakitsika aloha zany. Kolosiana toko voalohany de andininy 5:10 vakitsika aminaran'ny Aosoa. Ataotsika teny gasy ihany fa tsy manina fa aleo ny mpandika teny amin'ny teny manaraka any no mandika anazy. Kolosiana toko voalohany andininy 5:10 vakitsika aminaran'ny Aosoa. Zay tsika fatao aminy no naharina ny zavatra rehetra any an-danitra sy ny ety ambony tany de ny hita sy ny tsy hita na fiandriana na fanjakana na fanapana na fahefana. Izy no naharina ny zavatra rehetra sady ho azy zany. Eto zany tena Andriamanitra de mazava-be sy mametaka mihitsy ny hoe izy no nahariana ny zavatra rehetra. Zany hoe ny zavatra rehetra eto amin'ity zao tontolo zao ty zany
na fanjakana na fanapana na fiandrianana dia izy daholo nanao an'izany. Tao amin'ny Josoa daholo zany nanaovana an'izany hoe nahariana ny zavatra rehetra izy zany a, na ny tamaso na ny tsy tamaso. Io rehetrarehetra hitantsika ety ambony tany io zany a dia tao amin'ny Josoa daholo no nampiasan'io zavatra io. Dao indray tsika aloha jery hafa indray no mikasika ny amin'izay indray a. Dao tsika ilay jery hafa indray, teny hafa indray satria tena ilayntsika mihitsy ny zay zavatra zay. Amin'ny Korintiana voalohany toko fahavalo andiny fahenina. Korintiana voalohany toko fahavalo andiny fahenina. Nefa amintsika kosa dia Andriamanitra dia iray ihany, dia ny ray izay nihaviany zavatra rehetra, zany atao aminy zany zavatra rehetra no niainga. Ary ho azy itsika, ary iray ihany koa ny tompo dia Yahosoa izay nahariana ny zavatra rehetra sady nahariana antsika koa. Zany hoe Yahosoa zany no nampisy ny zavatra rehetrarehetra. Zany hoe ny mamorona zavatra rehetra zany a dia avy eo amin'ny dada Iava zany hoe tianao atao. Ary ny exécutant ny zavatra iny kosa ny exécutant, any ny mpanatanteraka Yahosoa daholo no manao anazy. Ka io zavatra rehetrarehetra miseho amin'ity tany ity io zany a, na ny mitamaso any na ny tsy tamaso a, Yahosoa daholo no manao an'io. Izy daholo ny exécuteur ary mpanao an'le rehetrarehetra ary manapaka ny ao anatiny ao. Zay no ary izy no nahariana ny zavatra rehetra zany, ary avy aminy mihitsy io zavatra io no natao. Raha tsy teo zany Yahosoa dia tsy misy ary zavatra rehetra eto amin'ity zao tontolo zao ty. Donc izay le hoe izy no nahariana ny zavatra rehetra zay. Jereva tsika ihany koa le teny dia mandeha. Jaona toko voalohany andiny fahatelo. Jaona toko voalohany andiny fahatelo. Izy no nahariana ny zavatra rehetra. Ary raha tsy izy dia tsy nisy zavatra nahariana zao zavatra izao a, na dia iray aza. Zany hoe raha tsy nisy zany Yahosoa dia tsy zavatra namboariny dada Iava teto fa foana e. Fa tamin'ny alan'io Yahosoa zay naterany mihitsy a, zay no natonga ny nampisy ny zavatra rehetra. Ka io resaka tantaraiko anao rehetrarehetra io a, Yahosoa daholo nampanaovina an'io a, sy nanatanteraka an'io a, satria izy no manao ny zavatra rehetra araka ny teny dada Iava hoe avy amin'ny no nahariana ny zavatra rehetra. Ary tsy misy, ary raha tsy izy dia tsy nisy zavatra nahariana zao zavatra zao na iray aza. Raha tsy teo zany izy a dia tsy zavatra ary teo. Zany hoe io zavatra rehetrarehetra io zany no mipetraka dia noho ny amin'ny Yahosoa daholo. Ary io rehetrarehetra io zany no miseho dia baiko ny dada Iava dia Yahosoa no manao anazy. Zay le hoe izy no, zay le hoe zay rehetra nyteneny indray dia nataony avokoa. Zay rehetra tanteraka amin'ity tany ty dia izy avokoa. Ka eo amin'izay le hoe ny zavatra soa nataon'ity Yahosoa ty amin'izay zay. Zay no resantsika eto amin'izay hoe inona ny ilazana fa tena tsisy maharesy azy. Ko le dadany aloha zao tsisy maharesy anazy. Rehefa nyteny dadany hoe ambeny io Israel io mantsy zao tontolo zao dia ny ambony zao tontolo zao. Rehetra zao tsy conscient mandeha iny tenin'Andriamanitra. Tsy tonga saina zao na Amerikanina na Frantsay na Anglisy na Alemaina sy ny maro samihafa ao zareo amin'ny tany reo hoe manatanteraka ny baikon'Andriamanitra ane zareo. Tsisy tonga saina zareo. Fa ny soratra masina no miteny an'izany dia io resako aminareo io. Tanteraka ny tenin'ny dadako Iava. Zay lazako anareo hoe tsy misy mahery ohatran'io zany ange. Io ane ny ten'Andriamanitra ho azy, Iava. Hatrandeha manaiky azy zao tontolo zao, vao baikony dia tsy maintsy mandeha zao tontolo zao. Ianao hoe mbola hiady aminazy. Io le Andriamanitra Abrahama, Isaka sy Jakoba zao mitory an'izao fampianarana zao. Ary ity ny zavatra ho vitany amin'izay a, izy no nitondra ny fanavotana ho an'izao tontolo zao. Ary naniraka ny zanany izy Yahosoa ho lasa tsy manao teny intsony izay miaraka aminy. Eo indrindra. Zao ny tenin'ny Yahosoa, aza manao teny intsony. Zay le Yahosoa zay aventsika ny teniny. Hoe forsa manahoana vao mety hahatonga an'izany zavatra zany aminareo. Ary tsy miexiste aminareo mihitsy n'izany teny zany, nanao inona nareo nanao inona. Satria raha le Andriamanitra ray Iava zany na vitan'izany rehetrarehetra zany a, dia mazava be vao vitany daholo manapotika an'izao tontolo zao. Fa io dada Iava io moa naniraka ny zanany. Dia ato amin'ity zanany ity zany misy ny fahefana sy ny rehetra zao. Satria nalefa tao amin'ny daholo ny zava-rehetra. Ary alefa mankaty amin'izay ady azandriny zany satria za zao no mitory anazy amin'izay satria tonga ny farany. Zany moa tonga ty teny ty aparitaka manerana zao tontolo zao tonga ty antranonao aty satria tonga ny farany. Jaona toko fahavalo andiny faefatra ambin'ny folo. Jereo ange ty teny ty.
Jaona 8:14 io le teny le zanak'Andriamanitra marina io. Yahosoa namalika anao taminy hoe Jaona 8:11 zafady indrindra fa tsy 8:14. Jaona 8:11 ary hoy izy tsy misy tompoko. De hoy Yahosoa, izao koa de tsy manameloko anao mandehana ary am'izao sisy izao de aza manota intsony ataontsika ingeza-be mihitsy. Am'izao sisy izao a de aza manota intsony dao ataontsika klika misy ty a de ampijerevana antsika eny tokantrano hoe zao ny tenyio zanak'Andriamanitra io a jerevo am'izay le izy ary ho antsika rehetra totokantrano zao le izy zao tisy ty ho antsika rehetra vakeo nge ty teny ty e ary am'izao sisy izao a ataontsika menamena de aza manota intsony io ary am'izao sisy izao de aza manota intsony io le teny le zanak'Andriamanitra io hoe aza manota intsony ianao. Nareo olombelo ihany ary mahafantatra fa zatra tsy possible mihitsy zany kanefany de possible satria izy ny tompony sy ny fahefana. Ary marina be ny tena hoe tsy possible zany satria maninona aiza tokoa moa ny impossible zanako nareo nge zatra eo ambany fahefany devoly e. Raha ny olo ambany fahefany devoly zany tsy ho afaka fahotana novinoviny zany. Ola jerevatsilo amafitsina zay teny zay ao am' Jaona 5 lazako aminareo hoe mba mitsangana zay Andriamanitra amina vitany ity meo ny anarany fa miara itenareo fa tsy possible mihitsy io kanefany zay le izy zay le Andriamanitra zay ady na vitany zany izy ary eto amin'ny fahatry Madagasikara efa 2000 ny afaka fahotana ary tsy mahay manota intsony eto no ny herin'io Andriamanitra io no ny herin'ny zany Yahavasy Yahosoa zany. Ary zay le zaveko aminareo hoe raha io manala ny fahotana io azy ary vitany a tsy manota intsony ny olona fiza ny tompon'le fahotana. Zay le antanitsika aminareo hoe iza ny tompon'ny fahotana fa matoa zany le olona afaka tamin'io fahotana io a resy le nampanota anazy fiza le mpampanota fa zay le resy iza le mpampanota fa izay le resy a de lazaina aminao a tsy iza le mpampanota fa devoly satria izy ny mpanota hatrany voalohany ary zay miaraka aminy de mpanota ka matoa afaka fahotana ny olona resy ny devoly ary tsy misy force ambony ny devoly zany eto fa ny herin'ny devoly daholo io milalao aminareo Andriamanitra sy izy rehetrarehetra io zany no mahatonga anareo tsisy afaka fahotana fa rehefa tonga am'izay Yahosoa zay toizy ady afaka fahotana ny olona sy ny alina omena anareo a tonga eto le tompon'ny lanitra ny lanitra sy tompon'ny tany sy ny lanitra tonga eto izy zany mahatonga le fanafana ny fahotana afaka satria tonga le tena tompon'ny lanitra ny lanitra tompon'ny lanitra ambony sy ny tany ambany de ny lanitra ny lanitra ny ambony any tsy tany masina tsy de ambony lanitra ambony lanitra any izy zao ny fampianarana zao tonga zao izy zao tonga zao Yahosoa zao tonga zao a tsy le dada malala Yahava voninahitra anazy mianaka mandrak'izay dao antsika ary hijery nyity Jaona 5 ty a 7:20 rehefa afaka zany de hitany Yahosoa teo ikanjany tempoly raha lehilahy ka izy taminy ino efa sitrany ianao aza manota intsony fandraho anjoanao zay ratsy noho teo mbola mivena indray le terme hoe aza manota intsony dao indray aloha soratatsika indray ty averina aminao ndray toko hafa indray io averintsika fandraho indray ty toko ty mba ho tadidinao tsara mihitsiny hoe nanindry mihitsy ny Yahosoa hoe aza manota intsony a indreo natao mihitsy zay teny zay dao nge soratatsika indray hoe teny fandro nataony tamin'ny lehilahy marary ny parasisa indray ty indro efa loatsika volomparasy indro efa sitrany ianao aza manota intsony de ataontsika volomparasy fandrao anjoanao zay ratsy nohony teo rehefa tsy teo ratsy nohony teo zany de mba mialamy io fahotany eo am'izay fa miratsy angenao io vakitsika io aza manota intsony no ny teny Yahosoa fa raha mbola manota anao de miomana fa miratsy hatrany anao jereva lalakalenareo rehetrarehetra am'izay tsy miratsy ve ny lalanao io zao satria ny olona mpanota zany nge ka avy amin'ny devoly izay rehetra manota de avy amin'ny devoly dao raha vaketsika am'izay le izy ka matonao zany afaka resy ny devoly ka tsisy maresy devoly efa tsy anankiray any eto de lay nanamboatra anazy tsy iza ny nanamboatra anazy fa Yahosoa ka rehefa nivadika izy de nitenina riny
dia io mamono olo io nazerany avy any ambony tany ka rehefa nazerany dia io mamono olona mampijaly olona io izy dia ataon'le devoly manota tsy akijanony ianareo dia io mahazo anareo tena eo ambany ny fahefany devoly inge nareo mpanota io ka matoa zany nareo afaka fahotana ary zany zao toriana zao tonga ilay mahery tonga ilay maresy devoly ary tonga ilay mpandrava devoly iaho soano anarany ary dada iavaly dada mara tompony zao teny zao ary efa naniraka ny ziady izy zao hitanareo zao io lay ziady any rany iava hanavitra anareo aza matahotra intsony aza matahotra intsony tonga mpanavitra anareo fa hita maso ingen zany anjanareo zany miditra ho anareo nypetan-dranomasina midira ho am'izao fanafana lehibe zao zao nge va kitsira ten'Andriamanitra hoe zay mpanota dia avy any amin'ny devoly tena mampaela be nge zany lova kitsika ny ten'Andriamanitra ao ny Jaona voalohany toko fahatelo Jaona voalohany toko fahatelo andininy fahavalo Jaona voalohany toko fahatelo andininy fahavalo va kitsika mianaran'ny Yehosoa sao izay rehetra manota dia avy amin'ny devoly satria ny devoly manota hatrany voalohany fa izao kosa nefa nysono zanak'Andriamanitra dia andravany asan'ny devoly zay no matoa ziady zanak'Andriamanitra zanaka ny dada iava zandriny Yehosoa andravany devoly satria na ny tena ataony devoly ny tena ataony dia zao mampanota olona zay rehetra manota dia avy any amin'ny devoly zany hoe zanaka devoly daholo io mpanota rehetrarehetra io dia zany moa tonga direo tsy afaka amin'io inona ny antony rehefa nanota le razambe ny olombelona to hoe ady masaiva zay moa no tena izy mivady reny ady masaiva hoe adamasaiva ozy ny olona fa ady masaiva ny tena anarany izy rehefa nanota izy mivady reo dia nisaraka tamin'Andriamanitra ary ny nampanota anazy dia ny devoly ary nanomboka teo rehefa nisaraka taminazy Andriamanitra dia nanjaka ny devoly dia io nareo io zay na tonga ny Yehosoa namonjy an'le fanahinareo fa nampianaripiny hoe le fanahy no ange no votana le fanahy nge no votana aminareo amonjy fanahy io Yehosoa io zay moa loha jerevantsika hoe inona marina moa ny tena nyvonjen'io Andriamanitra io taminareo olombelona zay ny lesona tsika manaraka zay hoe inona marina le tena nyvonjena taminareo ity nofinareo ty sa inona no jerevantsika zay lesona zay amin'ny manaraka zany zay hoe inona marina ny tena nyvonjen'io Andriamanitra io na io Yehosoa taminareo lesona tsika manaraka zay fa izao kosa nefa n'izy hoe ny devoly zany izay namon'ny olona dia tsy nisy afaka atao tsony ny olona fa tena nampaoriny ary jereo nge ianao ianao zao mihaino anazy mijirana io manota foana tsy akijanona fa vao nanomboka ny ianao ty teny sy fampianarany ty anao dia henonao am'izay hoe ohatra manomboka tsy mahay manota nge za ary marina mihitsy zany rehefa ianao no miaraka amin'io Andriamanitra marina io na ianao raha mavita amin'ny teny olona hoe oka zay ny adalàna aleo iaraka amin'ilay Andriamanitra marina am'izay ary tsy izy le Andriamanitra marina fa Yehosoa io le Andriamanitra marina io Yehosoa no anarany ary zay re entsonina atsika am'izao tsika miteny zao hoe manatona ny Yehosoa manatona ny Yehosoa fa izy ny tompon'izao fahendrena sy fanavotana lehibe zao dia zao zavatra mahafinaritra zao antsoy ianao satria izy tonga andrava devoly izy araka ny ten'Andriamanitra hoe fa izao ny sehony zanak'Andriamanitra dia andrava ny asana devoly handravandreo devoly eo ny dikan'izay sy ny asany hanapotika anazy ka tsy misy manana force afa-tsy Yehosoa ary efa tonga eto ny zandriny Yehosoa ziady hanavitra anareo satria za mitory any Yehosoa hanavitra anareo olombelona rehetrarehetra amin'ity tany ity zay noforoniny dada iavasy Yehosoa tonga ziady amonjy anareo tonga ziady amonjy anareo hanavitra anareo hanala anareo anatin'io devoly miazona anareo mahatonga anareo tsy mahay manota mahatonga anareo manota lava moa zafady ho avotana nareo mba tsy ho hanota intsony avotana ianareo mba tsy ho mpanota intsony tonga eo aminareo ny forsa satria ny devoly mihitsy nge ty esorina aminao esorina am-pianatana ny devoly ianao iza ny olombelona mahay miady amin'ny devoly ary tsy possible zany profon'izany le ianao mpanota lava tsy akijany io reny zao le zava-to satria ohatra nohony amin'le devoly mangezan'ny olona dia vao maheno le olona hoe Yehosoa manala ny fahotana manala ny fahotana dia tezitra izy reny zao le asan'ny devoly mamelony olona rehetrarehetra reny le ho avotany ziady reny hoe aza manao zany-tsony andao iainao ny Yehosoa fa ny devoly no manahaka anareo tsy hainao zao fampianarana zao satria rava izy lasa tsy manota intsony nareo ary matoy ianao zany lasa tsy manota intsony rava ny devoly
tsy manana fahefana anao tsony ny devoly, satria ny devoly ny mampahory an'izao tontolo zao. Avy any amin'ny devoly daholo io fahoriana manjonareo olombelona io. Fa rehefa tonga kosa ny Yehosoa zao entiny ziady azy ao, dia afaka ny olona fahotana. Anjaranao izay miditra, satria mahita ilay tompony hery ianao hoe tsisy herina fahefana afaka miady amin'ny Yehosoa, na afaka manohitra ny Yehosoa, na afaka mandona amin'ny Yehosoa. Tsisy herina fahefana afaka miady amin'ny ziady ahy tahaka ny tao amin'ny Yehosoa, satria za matoa tonga ety dia anao ny asany. Ary izy zao soloko tena zao, satria miatsarany zao toriana zao, satria ziady ahy dia tonga handrava an'ilay devoly mampijaly sy mamono anareo. Handrava an'ireo dia ziady ahy tahaka ny Yehosoa nandrava azy teo amin'ny fijaliana, dia afaka tamin'ny fahotana ny olona zay miaraka aminy ka tsy mahay manota intsony. Rava ny devoly ny dikazay a, rava ny hery miazona an'ity tanty iny dikazay a, rava ny hery miazona zao tontolo zao a, rava ny Yehosoa. Rehefa tonga koa ziady ahy zany afaka fahotana ny olona, satria ny raha ny Yehosoa izy, dia tonga Yehosoa ny dikazay a, rava koa ny hery rehetra zay miazona zao tontolo zao, rava ny devoly, rava ny satana zay miazona sy mangetra zao tontolo zao. Anjaranao am'izay manatona ny Yehosoa amin'ny alalan'ny fanatonanao ny ziady ahy, satria ziady ahy no mirepresenté anazy eto na misolotena anazy eto a. Zay na tonga le anarana hoe ambassadeur-ny Yehosoa, ziady ahy. Zay ny famaranana ny teniko a, tsy misy herina fahefana, satria maninona? Rava ny devoly, potika ny volaniny. Raha nandrahoa ny devoly tao anatin'ny volany io foana ianao a, ny endasiny tamin'ny afo mirehitra mihitsiny a, amin'ny adalana sy ny faratsiana sy ny abibiana maro samihafa nataonao. Androany vaky le vilany androany a, de miporitsaka atao am'izao ianao a, miporitsy voaka atao am'izay a, andao anatona ny Yehosoa. Efa tonga ny fandravana ny devoly zao, satria le fahotana no tena mamely ny olona. Ary ny devoly de zao ny ataony, mampanao ratsy olona, mampijangajanga, mampanao ny fijejojoana sy ny fahadalana maro samihafa, mampanompo sampy. Ary tena tonga hatrany amin'ny famonon'olona, manao sorona sy ny maro samihafa, tena asana devoly mihitsy zany. Zany natao asana devoly zany. Hatrany amin'ireny mazy ireny, asana devoly zany. Avy any amin'ny devoly zany tsy misy hoe mazy noir sy mazy blanc, rehefa mazy de mazy. Ozy ny sasany avy any ity nge mazy blanc fa tsy mazy noir. Fa olona ahoana koa zany? Rehefa ota de ota fa tsy misy hoe ota kely sy ota be zany. Amo zany de fampianaranatsika hoe tandremo vao fitapetaka ny sarotan'izany fa aza miditra am'izany. Ary zay ilazana amitsika hoe tsy misy zany hoe Yehosoa zany manao, satria mantsisy nanao le fahagagana hoe manasitrana olona, nanova ny rano divay, nanao an'izao, nanova ny mofo tonga, nanova ny azan-drano sy ny mofo. Ho lasa voky ny olona 5 telo arivo teny ambony tendrombohitra, de hoe tena hoe manao ratsy zany, tsy haiko zay eritreretra ny olona any, tahaka ny sasa manao an'izay. Lazaina aminao fa tsisy an'izany, satria manina? Izy ane no namorony, izy no nahary, mbola tsisy zao tontolo zao de fa nahary an'izao tontolo zao izy, fa efany nanaovana an'izany. Fa ny devoly no manao an'izany resaka hoe kabala sy ny ina moa le filazany olona be dehibe anazy, manao an'ireny fombafomba ratsy reny. Hoe nanjiosy koa manao an'izany ozy ka rehefa mivadika amin'Andriamanitra ve tsy hanao zahatozy. Manao an'izany mazy sy ny karazan'izany. Manandro misikidy, zany ange fomba ratsy daholo zany e. Fa raha Yehosoa ino nanao an'izany zavatra zany a, fa efany zany, mpamorona izy ka zay tiany io. Rehefa amiteny fotsiny izy hoe ty de zay satria créateur izy. Yehosoa de mpamorona, créateur, ka maha-créateur ny créateur, tsy manana force extérieure izy ho anaovana an'izany. Fa anazy zany fahefana zany. Fa ny olona mbola manao an'izany kabala sy manao an'izany moara sy ny karazan'izany kosany a, tsy manana force izy. Anazy rery, de voatery maka force avy any ivelany izy a, avy any amin'ny devoly iny force iny. Raha tsy zany hoe lasa manao an'izany mazy zany izy, mazy zany sy ny fanandrona zany, voarara soatra masina ike zany. Reny mazy reny de le manandro eo ambony ao,
Ary ny atoe manandro dia mifandray amin'le extraterrestre ambony ao dia reny ny manandro reny dikan'izay. Ka ny olona manao an'izany tsy mba avy amin'Andriamanitra zany. Satria ny herin'ny Eosoa dia izy rery ny manana zany tahaka ny ziady azy ao dia ny herin'ny Eosoa miaraka amin'ny ziady azy. Tsy mila ninina maka tsy makary. Dia ozy anao miteny hoe ko manino izy raha nakafotaka sy ny karazana. Izay no mahafinaritra anazy satria koa hoe tsy maintsy mila an'izany afaka miteny fotsiny izy. Fa teteny amin'ray lehilahy izy hoe andana mandeha makary dia lasa makary. Ilay finoana ny tiana jerevana amin'ireny hoe raha tena tapenana marina ve no masonao satria lerangazy hoe mieritreritra hoe raintsika ohatra hoe inona moa zany raha trandety fotsiny dia sy tranonao. Satria mety misy olona teanao an'izany. Dia hoy izy aso hoe lasa anao mandeha maka anatin'ny rano ary midana mandeha any. Mitsapa ny finoana mihitsy izy kely amin'izany hevitra zany e. Hainy atao ngetra dia manasitrana iny eo hoe fa zay ilay hoe ilay finoana ary Eosoa raha nanasitrana tsy mba nizesizesitra izy. Dia zay ilay mahatonga ny hoe anisan'ny sary tonga ny olona tsy handeha anatiny anazy tsony hoe raha tonga eo koa anao dia mety tsy haiko izay ampanaoviny anao voagahaka eo anao. Tsy mety nanasitrana tsony Eosoa fa tia fotaka dia tao amin'ny masina dia andanao mandeha anaty rano ary. Natao misahirana amin'izay izay nitady fanasitranana. Atria lasa fanasitranana tadiavan'ny olona anazy fa tsy mba famonjena. Tsy nety tamin'ilay izy. Zay tonga ny Eosoa miteny aza miteniteny. Satria ananana ilay fahefana ka tsy tiana hoarotina ilay fahefana. Zay. Fa ny olona kosa izay ampiasainy devoly dia mitady foana ny zezizesy tiavana amin'izany fanasitranana zany. Satria izy mifandray amin'ny devoly. Fa izay mifandray amin'ny Eosoa, izao no tenen'ny Eosoa hoe aza miteniteny rehefa misy fanasitranana ataony dia aza miteniteny. Tsy tiany ange io ny dikan'izay. Tsy tiany ange io resaka mizezizesy tamin'ny fanasitranana io. Tsy tiany ange io. Zany taona aza miteniteny nareo. Zay ny tena tena amintsika amin'izany manome saina dia ianao nge jevantsika fotsiny le teny hoe tsy azo atao ny manandro sy na ny manao majia. Hoe aventsika kely le teny. Somary jerevantsika kely io zay raika izy. Zay. Léviticus 19:26. Léviticus 19:26. Aza homana zavatra misy raha. Aza manao sikidy na manandro. Zavatoza mihitsy any. Mazava be io teny io hoe aza manao sikidy ianao na manandro. Lalàna zany. Fa tsy misy hoe io manandro foana ianao lalakaleanao dia manandro ianao na hoe mijery daty ianao dia manandro. Izy moa tsy mahafantatra hoe rehefa miseho ny volana dia tsinam-bolana zay. Zay ny fiten'ny olombelona. Ary rehefa makary, rehefa mekely ny volana dia mematy ny volana ozy ny olona, maiziny volana ozy ny olona. Izy tsy mahafantatra an'izany ny olombelona rehetra na ny zazakely mahafantatra hoe maizina ny volana, mazava ny volana, izany tsy hay an'izany. Zany ange lozika amin'ity tany ity e. Rehefa hitanao fa maizina ny volana dia maizim-bolana izy e. Fa tsisy adikany hoe mahandro zany. Manandro zany tena marina. Aza manao an'izany hevitra zany. Zay hoe tsy maintsy anarina daholo rehetra. Satria Eosoa zany tsy manao an'izany. Sady tsy manandro zany tsy miskidy tsy manao mazia. Antsika hoe hijery toeraka hafa indray amin'izay tenin'Andriamanitra zay any. Miandry kely vetivety aloha tsika fa hijery teny kely tsika. Mandra-pahitatsika anazy aloha. Jery kely indray tsika teny hafa indray aloha fa misy lavaka anazy kely. Zay aloha ilay momba ny amin'ny fanandrona. Ovakitsika zao ny tenin'Andriamanitra. Amin'ny teny frantsay no vakitsika loatsika amin'ny teny gasy. Amin'ny teny frantsay amin'izay hitantsika misy hoe tena teny frantsay misy ilay resaka mazia zany. Ao amin'ny 2 Chroniques 33. 2 Chroniques 33 chapitre 6. Zany hoe tantara faharoa toko fahatelo amby telopolo andininy fahaenina. Hoe tia ny zavatoza zany ty. Il fit passer ses fils par le feu. Zany hoe alefa mandeha ao anatin'ny afo ny zanany zany. Dans la vallée des fils de Hinnom.
ao anatin'ny mety hoe valy miteny gasy tany lemaka angambana izy zany zao ataontsika hoe tany lemaka zany zanakinoma zany il observait les nuages et les serpents ary mijery ny abakabaka ery sy ny bibilava pour en tirer des pronostics mba hahafahanjareo maminany ny zavatra miseho zany ele mamotrany manao pronostika reny zany maminany ny zavatra hitranga eo il s'adonnait à la magie de tena miroboka any amy resaka magie izy zany tsy misy idirany hoe magie noire eto na magie blanc fa nefa magie de magie et il établit des gens qui évoquaient les esprits ary miantsony le fanahy izy et qui prédisait l'avenir azay milaza ny zavatra ho avy any koa. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel ary nanao zay raha teo mason'ilay Andriamanitra tsy toy izy afin de l'irriter mba hakasika anazy. Mazava be io teny io hoe tena le magie za tsy fanao le magie. Tsy misy Andriamanitra nametraka nanome lalàna anao magie zany fa zavatra tena tsy fanao zany tsy azo atao mihitsy. Ka za tena miteny amitsika rehetrarehetra mihitsy hoe mba mitandrema tsara amy zavatra misy sy ny atao fa tsy fanao ny zavatra miady amin'Andriamanitra zay. Isaïe de 6 ici toko faharoandiny fahenina. Car tu as abandonné ton peuple ary de niala tamin'ny firenenao ianao la maison de Jacob lay tranon'ny Israely parce qu'ils sont pleins de l'Orient satria feno zavatra avy any atsinanana izy et a donné à la magie ary de niroboka tao anatin'ny fanaovana magie comme les Philistins zay ohatran'ireo Filistinareo zava-doza zany tsy tian'Andriamanitra mihitsy zany resaka magie fa mieritreretana fa raha ny alana tsy misy azany hoe magie blanche magie noire zany fa rehefa magie de magie ary tsy tokony ataonao mihitsy zany novinovina ny fahendrena zany aza miditra am'zany. Galatiana 5:20 voalaza ny ten'Andriamanitra ato fa tena mialanao amin'ny magie. Galatiens 5:20 lova akeko amin'ny teny rehetrarehetra mihitsy ny izy amin'ny teny frantsay lova amakitsika anazy Galatiana 5:20 zany. Galatiana 5:20 or les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impurité, la dissolution. Ary ny asanofo de zao ny zava-doza rehetra mikasika ny faratsiana zany andininy faharoapolo l'idolâtrie fanimpotsampy zany la magie ny fanaovana magie olona ao anatin'ny nofo eneny manao an'izany magie zany tsy misy fitenenana mihitsy eto hoe magie noire na magie blanc fa rehefa magie de magie ary zay ny tenako hoe nieny ao asoa kosa ny fahefanany azy créateur izy amin'ny mampamorona anazy mainy zavatra rehetra azay tiany atao mety daholo aminazy ary tsy manana tsy nifandray tamin'izy izy fa anazy daholo ny fahefana zay teny io zay mety aminy ao fa ny olona manao magie sy manao reny kabala sy mahasamihafa reny kosany mifandray amy zareo ambony ao mifandray amy devoly sy satana ny loza am'ireny zay ny loza am'ireny zany ka nanjiosy raha manao an'io misy jiosy manao an'io mihitsy fa mietrereta mitandrema daholo fa zay zay adyary mampianatra hoe ny force anay ato amin'ny Ahosoa kosany de tsy mampiasa an'izany ary tsy mila zany tsy fandray am'izany fa ilay créateur ny tompony force Ahosoa no anarany zanaky dada Iavazy. Tout le monde a été créé par lui. Zany hoe zava-rehetra de niforonona tamin'ny alalana ka raha izy tamin'ny alalana no niforonana zava-rehetra ao aminy fahefana ny dikan'izay ka ny fahefan'le mpamorona de tsy mila ninninona fa zay tiany sy mahafinaritra anazy afaka miteny zay tiany izy ary afaka manao zay tiany izy tsy azo interpréter zany satria anazy rery force io anasy ny dadany tompony zany izy fa ny olona manao ny akoatran'izay kosany ny manano sy miskidy maro samihafa mifandray amy devoly reo zay le tenenako hoe aza miditra am'zany zay le Ahosoa tena izy Ahosoa toriny zay ady ary ny dada mara Iava misaotra ny dada Iava sy Ahosoa tsika am'zany teny zany manatona ny Ahosoa daholo am'zay tsika fa zany ny tena mpamonjy zany zany ny tena tompony hery sy ny fahefana zany manatona anazy voninahitra ho an'ny dada mara Iava voninahitra ho an'ny Ahosoa ary ivavatsika ny am'zany teny zany saotra betsaka dada mara Iava no ny amin'ny teninao saotra betsaka ny amin'ny asoavanao indrindra mandeha an'izao teny sy afatra izao
mamalia vavaka ny mamalia antso. Tonga ny fotoana ampahafantarana ny olona ambony tany ny hery sy ny fahefany lanitra izay avy any aminao dada Iava. Fa ianao no nahary ny lanitra ny lanitra, nahary ny lanitra ambony, nahary ny tany ambany sy izay rehetra eo aminy. Asa ny tananao daholo zany rehetra izany. Aseho hiara fa tena tompony zavatra rehetra ianao. Aseho fa ianao ny tompony fahefana. Anao daholo ny zavatra rehetrarehetra na ny hita-maso na tsy hita-maso. Ianao ny tompony saina, ianao ny tompony fandidina, ianao ny tompony hery sy ny tanjaka. Anao ny daholo ny zavatra rehetra. Hatrany amin'ny angovo rehetrarehetra, ianao daholo ny tompony reny. Tsy misy manana an'ireny afa-tsy ianao rery ihany. Esorinao iny dia tsisy trony, ary raha averinao iny dia misy indray. Ianao ny tompony aina sy ny hery ary ny fahefana. Dada malala Iava aho, voninahitra omeny izay ady anao mandrakariva mandrakizay, dia ianao sy ahosoa. Tahio ny teny, tena hitondra famonjena ho an'ny olona, hitondra fanavotana ho an'ny olona. Mamalia vavaka ary mamalia antso, hitany teny rehetra ianao. Sambatra izay miaraka aminao, sambatra izay mandre an'izao teninao izao, sambatra izay mahita ny hatsaranao. Voninahitra anao dada malala Iava aho. Sokafo ny sain'ny olona alala sy andre zao teny marina zao, ary aseho anazy fa tena fitiava ianao, fitiavana mandrakizay. Soara betsaka dada malala Iava aho. Sotra ny amin'ny teny rehetra sy ny menao sy ny mbola omenao indray. Voninahitra anao mandrakizay dada malala Iava, amin'ny anarany Ahosoa. Halleluja, amen. Dia izay indray ny fiarahantsika tamin'ny androany, mirary sotsika dia samy tena Ahosoa ho amin'ny fampianarana manaraka indray, filomato.